Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma fa 5 volana janoary ity. Fifaliana ho anay hatrany ny mizara ny ten'Andriamanitra ho aminao izay manaraka an'izao fandaharan'izao amin'ity maraina ity. Ny rina dia hitondra hery, hitondra fitahiana ary ihany koa mba ahafahanao mijoro mandrakariva amin'ny fanarahanao ny Tompo. Alohan'ny dirantsika mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindranitro, mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fofinaina mahavelona izay avy aminao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitahianao, misaotra ny amin'ny fitantananao sy izay rehetra mbola ho ataonao ihany koa ny amin'ny ho avy. Angataka aminao Tompo mba hiteny manoloana anay, hankahery anay amin'ny fomba manokana ary koa nazava ny teninao mba ho fiainana ho anay tokoa izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe midika ho fiainana mandrakizay ny finoana azy. Alaina amin'ny Jaona 2:1-30 tapany voalohany manao hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Amen. Rehefa mitolo-batana amin'ny Kristy ny fanahy dia misy hery vaovao manjaka ao amin'ny fo vaovao. Misy fanavaozana vita izay tsy hain'olombelona tanterahana na oviana ho an'ny tenany. Asa ambonin'izay vitan'ny olombelona izany izay mitondra hery ambony noho ny an'ny olombelona ao amin'ny toetry ny olombelona. Ny fanahy izay milefitra amin'ny Kristy dia manjary tanàna manda ho azy izay hanjakany eo anivon'izao tontolo izao izay mikony aminy, ary fikasana ny tsy hisian'ny fahefana hafa ekena ao afa-tsy ny azy irery ihany. Ny fanahy izay voatahirin'ny anjely ny lanitra ho an'Andriamanitra toy izany dia mahatohitra ny fanafihan'ny Satana. Vonona ny handrotsaka ny herin'ny lanitra manontolo i Kristy, fantany manko ny fakapanahy rehetra izay mianjady amintsika olona sy ny fahafamanao hananan'ny olona tsirairay. Voatombany ny heriny, hitany ny ankehitriny sy ny ho avy ary velariny eo anolohan'ny saina ireo adidy izay tokony ho tanterahany. Mitaona koa izy ny tsy hamelana ny zavatry ny tany aharivo loatra ka tsy ho tsaroana intsony ny zavatra izay maharitra mandrakizay. Maimaim-poana ho an'ny olona rehetra ny fanomezana ny fahasoavana avy amin'ny alalan'i Kristy. Tsy misy afa-tsy ny safidin'ny tsirairay no mety hahavery azy. Efa natolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ny fomba rehetra ahafahan'ny fanahy tsirairay mahazo ny fiainana mandrakizay dia ny fankatoavana ny didiny amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy. Efa namaritra toetra izay mifandrindra amin'ny lalàny Andriamanitra ary izay rehetra mahatratra ny fenitra-petrany dia mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny voninahitra. Ny Kristy mihitsy no laza hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Toerana ambony no hametrahana antsika amin'ny fampitovianantsika amin'ilay hivondronan'ny fahatanterahana rehetra dia ilay mpanjakan'ny lanitra saingy tena tiantsika fantatsa izy na dia lavo azy isika ka tsy misy fiteny mahalaza an'izany noho ny amintsika no namelan'ny akanjo-piandrianany sy nidinana avy teo amin'ny seza fiandrianany any an-danitra. Ny ekeny koa ny hanafina ny maha-Andriamanitra azy amin'ny maha-olombelona ka tonga tahaka ny anankiray amintsika izy afa-tsy ny amin'ny fahotana mba ho modely ho tahafin'ny rehetra ny fiainana sy ny toetrany ka azahoan'ny tsirairay an'ilay fanomezany tsarobidy dia ny fiainana mandrakizay. Ny rian'Andriamanitra mba ho modely ihany koa ianao ho tahafan'ny hafany ny fiainanao, ny toetranao, ny fahaiza-manaonao ka hampaniry ny hafa hanantona anao manao hoe fa inona loatra no ananany mahatonga azy tahaka an'izao. Tiany manko tiany Kristy raha hisandratra kokoa isika eo amin'ny tontolo rehetra misy antsika mba hampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia raisoanao mandrakariva i Kristy manana finoana fa manana programa tsara dia tsara ho anao Kristy. Aza mitolefika fa manana ambo-po ary aza adinao fa
zanaky ny avo indrindra ianao ary tena manana programa tsara ho anao Kristy. Ivavaka ary isika. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra izay mbola manome fanantenana sy fahasambarana mandrakariva ho anay. Misaotra anao ihany koa izay miahy fiainanay fa na dia tsy tomombana ary be fahotana ary matetika mafy loha izay ny fitiavanao kosa tsy mahasaraka anay fa miezaka mandrakariva mba eo anilanao. Mangataka Tompo ny mba hiasanao manokana amin'ny fiainanay, mba hitsio izay tsy mety ary meo fanolora-tena mendrika avy aminao tokoa izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Tehirizao aminao ny tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandarana izao ka tsy mba ho very fotsiny ihany ny fotoana fa azahoana tombony satria ianao dia Andriamanitra mijery tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro